Manerakolaka ny tsara ny fanohizana ny famotorana ireny fanambarana nataony Andrazoena ireny hoy Maître Eric Rafidson, mpisolo vavan'ireo fianakaviana nametraka fitoriana vaobe tamin'ny raharaha Ambohimalaza. Mbola tsy miakatra tany amin'ny fitsarana akory ireo olona notoriany ireto fianakaviana. I Andrazoena ankilan'izay efa namoaka sahady ny fanambarana miendrika didim-pitsarana iny izay nolazaina ho marina. Tsy manana andraikitra hitsabaka amin'ny raharaha-pitsarana tahaka ireny ny filoham-pirenena raha ny fanazavana. Ny dikan'ireny amiko zany tsy malalaka ny fitsarana zany amiko amin'ireny zavatra ireny. Ny conséquence juridique an'izay tsy misy mpitsara mahasa intsony andeha hitarika ny famotorana mihoatra ny zavatra nambara ny filoham-pirenena iny. Zany hoe directement ou indirectement de lasa andeha ataontsika hoe voarony ny fanambarany ny filoham-pirenena iny ilay tompom-pety izay tena torianay ao anatin'izao raharaha zao. Reny zavatra reny zany ohatra ny efa mamatotra sady an'izay fitsarana ndray an'io raharaha io rehefa avy hoe efa lazaiko fa reto ny diso zay zany ny sarin'ireny zavatra reny. Nefa reo olona reo lazaiko aminareo samy manana an'izay eritreretiny ho porofo sy élément ao anatin'le fitoriana mampatonga azy miay afatratra any tompony anniversaire tamin'ity raharaha ty. Reny porofo sy aya eo am-pelantanany reny zany namany voasarona fotsiny amin'izao. Tsy vitany nandiso fanantenana fa maikana nampitrotraka ny ratrapoiny fanambarana iny hoy ireo solitena ny fianakaviana ireo niaram-bonina. Terena kolaka izahay anaiky fa tsy misy idina ny feno masina ny raharaha raha ireny fanambarana ireny. Inona no iarovana azy mafy hoy ireto fianakaviana. Tanjona anay moa dia hoe ahita marina eto nefa zay disy fanantenana sady satria tsy hita le marina. Zany hoe takona zany aloha eto le fitorianay zay nitory amin'ny tompom-pety mivatana sy zay. Natan'izany rehetrarehetra zany ny faneho-kevitra rehetrarehetra na ny olon-tsotra na olom-boafidy na ny mpanao politika dia zay mihitsy hoe nefa nisy tapadoha moa zany le tapadoha zany dia hoe le tale tao atenatenany tao nakikelintanana zany nakikelintanana raha ohatra madika izy fa resaka vava ngeny an'le tale fa le resaka aina de ny ministra eto mbola sahiranao izy nanao an'ilay expertise na voalavo totozy satria nisany songadina atao anatin'ilay zavatra omaly lavitra angambiko ohatrany hoe teoriana hoe lavitra vikongo fa tsy lavitra teo fa ataontsika hoe bonga ozy ny any atsimo zay bonga nge manelanela amin'ny fianaratsosy ikongo misy fety be teo fianaratsosy nanaovana tomy matany daholo ny akamaron'ny ataontsika hoe ny gouvernement manontolo fa tsy haiko hoe tsy niako vely zao ny aty litany ny fiovana eto amin'ny firenentsika tsy maintsy miaraka amin'ny fanomezana fahefana ny faritra io kiongono mahazo atsika menakavy rehefa gouvernera no mitondra ny faritra satria izay tenen'ny gouvernera dia ohatran'le tsara lahatra teo any hoe tiany marina zany manana micro-panjakana dia gouvernera manao tsisy an'izany photoshop moa sy ny sisa ohatrany hoe sariky amboamboariny io dia tara ny service de santé tsy mahasahy ny mpiasa-panjakana eo amin'ny fahasalamana zany aso mahita aloha zao ifanohitra fanohi-kevitra gouvernera ragova fa raha olom-boafidy no mitondra eo aniny faritra iny velona ny olona hafa ny fipetrany satria raha miteny vazaha le misy hoe redevable kokoa izy fa raha olona tendrena izy dia zay ikongo dia tena porofo hoe aty Antananarivo aty ary any amin'ny lapa-pitondran'ny présidence any ny ain-dehiben'ny firenena tsy misy manana fahefana ninninna anao ninninna na dia miatra manaina aza raha tsy efa izy maniraka hoe dia nalefako ny hélicoptera nanatra fanafody sy ny sisa ikongo a dia mampiseho mihitsy hoe na ny ain-dehiben'ny vahoaka ary rehefa tsy olona voafidy ny tao dia mamono afo ny ataony ohatran'le gouvernera ka zava-dehibe ho atsika eto amin'ny firenena io mampiseho voalohany ampanina ty fomba fitondrana mangoro-pahefana ty atapony ity faharoa ny lalan'ny fanovana zay ny tsinjody amin'ny fanovana amintsika anankaray amin'ireo lehibe de lehibe mihitsy ny
fanomezana fahefana olom-boafidy any amin'ny faritra zay ny zava-dehibe fa tao anatin'izany de misy fahanginana be aveo mahazo arivo asa aloha raha tsikaritra reo za inona ty ambadiky ty fahanginana ty satria ministra ao anatin'ny gouvernement zay tantanany zay miaraka prime ministre no voatonotony na nisy ary mo hoe voasiketa ve zany le sa voarorory tokony fahalamanana tao anatin'izany fa tena fahanginana goavana mitsy tena mba za aloha mba akasopapa aminy hoe inona ny tena mba tsy mbarakely toerana mijaza rehetrarehetra hoe tena hoe ohatrany hoe volamena ve le izy zany sa ahoana fa tena fitsakaka zay mangina volamena misy zany be maraiky de misy be mangina tena ohatra zay mangina volamena tsy hoe zay volamena mangina koa any zay mena vola no mangina fa tsy fa tena mba afakely aloha izy satria raha mitoerana samy hafa inge zany lehibe ny gouvernement zany tokony eno ary fa asa hoe natao hoe mipetrava aloha fa ho rasiko tanany ty zavatra ty mahatonga an'le zavatra rehetra reny eny fa mamperitreritra ihany izy Constant Verson satria miresaka izy inge aloha efa tsy maty manota io prime ministre io ny tsy hoe manota maninona fa eo amin'ny fomba fitondrana efa naonga ny député inge izy fa ny député ndray no nahita aloha zay efa naonga ny député izy tamin'ny le mandat teo aloha mandat teo aloha de zay no ataoko hoe tsy maty manota eo amin'ny lafin'ny fitondrana zany tsy ninona ataony na mety na tsy mety ataony na ministra maninona tsy aninona ny ataony eo karazany izy zany mitangitseza eo de zay de zay mangina volamena iverenana ihany zany le zavatra mitranga zany hoe betsaka no na olotsotra na ataotsika hoe tompona andraikitra na olom-boafidy hoe na mpomba ny fitondrana ary misy fandarana zao tamin'ny fahita lavitra tamin'ny farany herinandro le hoe mila mialo io ministry ny fahasalamana io de eo zany le fanontaniana Constant Verson mety manititika ny hoe raha n'le nitranga omaly aloha zany tamin'le fandarana tamin'ny alina de hoe lavitra ny hafa aloha zany resaka zany raha mifahitana azy de inona mety mbola iseho mety ho ay zany amin'izay mety raha sanatra enga aloha tsy hisy tranga vaovao itsony raha tarafina amin'ny tsara lahatra momba ny zava-miseho etomerina de ohatrany hoe lavitra ny afo ny kitay raha hoe azo ny sahaza azy le ministry ny fahasalamana fa raha tarafina amin'ny zavatra naka ohatra ray fotsiny tsika teo ikongo efa ho anatin'ny afo be mihitsy satria ny vanim-potoana antsika zao vanim-potoana ny ririnina de vao andeha ny miara-patonga ny vavara de mbola eto amintsika mbola isan'izany hitrangana valana retina isy sokajany aniny tokony fahalamanana de ny peste mbola misy foyer an'izany eto zay zany hoe engany mba tsy hisy tranga hafa hoe sanatry ny vava mozanain'olona maro satria izy araka izany resahana hoe médecin après la mort foana zany hatreto ary le ministre tondrotondroiny eny fa nampiaradi amin'ny fitondrana hoe sory amin'ny toerana fa ho de ny mivavaka ve zany sisa no azo ataon'ny malagasy ry Constant Verson hoe kinina amin'Andriamanitra afaka manankina amin'ny ara-panahy ihany ko fa betsaka ny ohatra ao anatin'ny fitezana ara-panahy mampiseho hoe mila fahasahina tena manao zavatra ny olona zay manana tokom-panahy araka ny finoany mila toky ara-panahy ihany koa zay olona manao zavatra tsy misaraka ireo na ireo mahantra sy marefo ireo malahelo eto amintsika mila mifoa ara-panahy hoe zay ty olombelona manana ny fahamendrehanay ka zay tsy ho tapenana amin'izay fizarana vary ny masom-panahinay zay mila miavo tena fa tsy ho avitra eto mihitsy raha fahanana ohatra ny tsy olombelona manko zay fahanana lava zay ohatra na itsika na ny fonctionnaire ny le olona eo amin'ny sarangan'olona tonontonony zay fa manomboka me mivarina koa am'izao fotoana zao tsy vitany hoe tsy mivarotra fanahy fa tokony
ifampitaiza maolombelona mendrika mitady fiavotantena ary fiavotany firenena ihany ko fa raha le any atapo ny tompoko reo mihitsy ange no mampiditra ny fifandrafina mifamono mifanagadra mifandrava fananany reo ange zay ny ataony raha misy ny resaka fielonana raha misy ny resaka ory avamanana de ireo mifampitifitra tena mifamely sy ny sisa mihitsy ary reo no mampiseho eto amin'ity firenetsika ity hoe ny tsara fanahy vereo ianao manao ny fahamarinana fa ohatra n'izay ratsy fanahy no ambininy eto amintsika zay ny zavatra tena atahorana zay ny fanontaniana mety iseho koa mantsy zany zao na tsy hoe iseho moa zany fa anolohan'le tranga misy hoe ohatra ny ankony le sangotim-panina ao anatin'le zavatra misy fanafenana ny tena marina ny ataontsika hoe reny tsara lahatra samy hafa ny mpanao politika zany le tianao resahany eto Constant Revelson ohatrany hoe tafiditra ao anatin'lay rimorimony le ohatrany hoe tsisy na ny olona ary inona marina le ho atao inona marina le atao inona marina le fandraisana zany zao manoloana le ohatran'le zavatra hoentin-drivotra mandeha mihodikotina manaraka an'le tranga misy eo fotsiny le izy fa ohatrany tsy tena misy fisehonana fijoroana mba hoe ato no mampety atsika ato no mahasoa atsika ato no mahasoa ny firenena moa zany tena marina koa hoe tena ato republitsika de mba zavatra republika zany le atao fa tsy ny mifanohitra am'izay rimorimo ianao fa zay ny tena mahalaza azy mirimorimo ary le rimorimo asana kolotsaina ve tarazo ratsy eto amintsika ve rehefa miraharaha vao miraharaha lehibehibe ohatrany hoe raha fifampitondrana eto amin'ny firenena na hatrany anaty fokotany akory aza zany anaty faritra de ohatrany hoe iza le tsangan'olona de fifandrafina tsangan'olona de iny tsangan'olona iny manana ny tandapany iny sy ny havany raha mana fahefana iny de lasa tsy maty manota ireto tandapany sy ny havany isy nambara tonga sy ny tompo menakely zay tendreniny reto ohatran'ny raiky tapisaka eto amintsika zay fomba zay nao tao nyteny hoe republika satria fidina le mpitondra ny atapony sy mpitondra amin'ny ambara tonga sasany fa le fomba fitondrana fomba fifampitondrantsika ny fampiasany an'iny fahefana iny de taka nytiany lazaiko teo ty ohatrany hoe mpanjaka izy de manana ny tandapany de manana nisy ny resaka kolokolo zao ny raikalahy am'ireo mpitondrantsika taloha reo marina fa le kolokolo tena manenika fa ny andro mihitsy any ilazany hoe fa izao ny mahatonga an'le kolokolo mioropaky eto amintsika ary miakatra avo be mihitsy tsy nisy filazana an'izay de itsika le tsy maintsy mitady hoe ahoana aiza ny inona tsinjody de tsy maintsy mahitsika hoe aiza le mahatonga an'le kolikoly aloha mahatonga ny kolikoly sy ny tsy maty manota isan-karazany ange de satria ny tandapa sy ny havana sy ny sisa ny tena manana amin'ny fahefany ary nahatrany amin'ny faritra ary zay olona no tendrenao no tena manjaka tena raisiko mihitsy le teny hoe manjaka tena manjaka amin'ity tany ity na mpiasa mpanjakana ampandadiziny zay ny zavatra miseho na ny any anatin'ny fibaikionany folo alindasy ny sisa ampandadiziny maly zao tsika nahita hoe na mifitsarana ary de apetraka hoe tiano marina zay izy kosa angamba mety hoe am'le rafitra atao hoe CSM de mety misalotra an'izay angambo izy Constant Revelson de mame ny tsinjody hoe atonareo zany angamba le izy mangana atao CSM moa zany de le filakevitra ambony ny mpitsara magistrat tsy natao am'izany ange ny CSM
fa natao erovana am'izany ara fa saingy diso rafitra mitovle teo maty zany tsika république fa ny fomba fanao anina manao mpanjakampanjaka de mety zay le mahatonga an'izy fa averyntsika afaka mandray ny antso nefa neo-kevitra samihafa avy amin'ny mpiaino manoloanan'ireo toe-javatra maro samihafa zay hoe nolalohantsika tamin'ity herinandro ty isan'ny songadina moa nresasika teo ny raharaha ara-pahasalamana mifandraika ihany amin'ny hoe politika sy ny fiomanana ihany koa am'ilay zavatra ho avy amin'ny volana aogositra fa isan'ny songadina vavao hoe nanamarika any omaly ihany koa lay raharaha fisina fiaramanidina mampiaya raisanary aloha de tezika avy eo Allô, salam fali meraba Zara, meraba rapsera bison salam vonale momba le resaka anteninao teo misy no sinjina kely angamba hoe premier ministre mahaiza andro fantanina mipetraka be ikeo am'le premier ministre ihany fa na raisiko jereko tonga de jereko ampovoany zany le izy le toejara-pirenena momba le fasan'le gouvernement sy le fitsondrana am'izao tsy mamono afo tsy voavony le premier ministre tsony le afo tsy voavony le ministre tsony le afo fa tsy maintsy ny président de la république sisa no hoan'ny fantoderiny rampara zany na toko hoe mpamonoana afo amin'ny exécutif lasa any aminy daholy mandeha le re zavatra rehetrarehetra misy rehetrarehetra de tsy voavahan'rety ministre rehetra tsony fa tsy maintsy izy no atao de ohatrany hoe mitoko sodamay mandrafitra de mivaky azo pilavany anazy zay zany no ataony ministre am'izao manao ny ataony any zareo dere tsara zao resaka avion io resaka Boeing 767 boatazona ny Iran io tsy maintsy any jere tsy nisy fampatarana ny mihitsy hoe ahoana io kolokolo avo lenka be ny zany nefa ny sehatra momba ny fitsokolovana sy momba ny kolikoly feno atao amitsika mitsangana daholy atao inona zany reo tsy voavahan'ireo tsinoa le olona any amin'ny président de la république daholy tsy satria izy miteny foana de zarandretsy koa ary satria izy koa ohatr'izay de mialokaloka fotsiny eo de any aminy sisa de premier ministre fa 5 taona ny teo premier ministre io no nateza indrindra fa izy ihany izy tsy miteny io fa izy moa me matavy iny izy mivinarana valimana izy moa tsy matavy am'izao zay le izy iava zay loka rehefa benesra mitodika any amin'ny premier ministre ny anao zany le premier ministre aloha de tena narovan'ny le fahefanam-panatanteraka mihitsy rehefin'izay nametrahany député fitsipaham-pitokisana tsarovintsika iny zany hoe ny tena fanontaniana de hoe inona loatra ny mahatonga ny aty amin'ny président de république tsy mahasamikitika ny premier ministre io fa de na tsy hanao iny tsy hanao inona ary io de tsy maintsy izy ihany no eo zay ny zavatra magaga natafiditra an'io teo aloha ampatsiaivona atsika tamin'ny 2018 izy iny de le nisy an'le oaoaoa teo amin'ny 13 mai 73 député sy ny sisa de ny fanaraka ny TIM sy ny TGV sy ny tsy haiko izy koa napakatra azy teo ary de mba samy nahazo ministra iny izy ny tsy afaka teo tsony zay ny mpoiran'io voalohany tsy tsara ho adinona zay mandaingitsika raha milaza fa tsy nisy zay ka hoy ianao hoe le président foana no hoe tsy ero zavatra anakiroa mahatonga an'izay anakiray satria ao raha misy zavatra mampanahy azy amin'le premier ministre zay nanosika an'io premier ministre io ange manana ny olona efa niarany rembo taminy efa trany amin'ny république fahatelo io premier ministre io fa izany izy zany tany amin'ny société mpanjakana tany fa zay anakiray fa ny faharoa le présidentsika koa de tiany ho izy ny vitrine izy tenany zany hoe mangorona fahefana zany hoe mety aminy any zany lay fangina premier ministre raha raisana mety aminy fa izy ny endrenany rihatra zao ange
raha misy lavaketsy anoloan'ny arabetsikaetsy raha tsy oelona ny teneniny olona tsy ministre ny asa vaventy tsy ny prime ministre zay ny zavatra miseho mila fanitsiana zany zay satria tsy vitan'olo tokana tsony a zao taonjato fa raiky amby roapolo zao resina kely alohany asa ty atsika salama miaraba mitopo de miaraba mivahiny salama tompoko mba ndanjara kely am'le famakafakana mianonao nandinika sy mijery tsara le omaly riva andray de misy fantanina ray mipetraka aminareo mpanao gazety de misy fantanina ray mipetraka amin'ny vahiny raha nanamarika tsika de niteny toy izao ny filoham-pirenena hoe eto Madagasikara eny misy firenena misy mpanao gazety eto interview ray zay zay aloha apetraka kely amin'ny mpanao gazety ahoana amin'ny hevitrareo momba zay de raha nanambara le resaka planty izy hoe tena lazaiko aminareo tena marina naveriny tsara tena marina de mifantanina mipetraka hoe hatramin'izay ve zany tsy marina ny nambarana fa omaly ariva izy vao ny tena ny tapa-kevitra ny tena lazaiko anareo ny tena marina efa telo manarakarak'izay momba n'le fahamaizana tsena tany Tsirabe misy zavatra tiany tenenina raha naharaka tsara tsika hoe misy ohatr'izao mipoaka ny jirama maintsy fa de ahoana loatra ny tiako tenenina zany hoe raha ny fahafantarako ny tiany président de la république tenenina amin'ireny de misy olona tiany ho atao hoe naninana atao iny zavatra iny de zay ny tsy azoko mihitsy hoe fa ahoana ary ohatra mampagaga ihany reny tonga de délégation be da be reny sur plateau omaly reny fa ozy za raha nieritreritra mihitsy ny filoham-pirenena reny gaga misy ministre an'izao misy ministre an'izao rehefa de misaotra zala rehefa velera misy fotoana ilony hoe resaka mpanao gazety hoe taiza mbola nisy mpanao gazety ataona mpanao gazety interview tena asa hoe maharaka sy manaraka ve ny filoham-pirenena eo anatrany rehefa misy conjoncture misy hoe circonstance misy toetra raha enjakenjana na zavatra mitranga tena fanao zany ka hoe mpanao gazety maka ny hevitra mpanao gazety mitondra karazany hoe fomba fijery manoloana na toe-javatra anankiray fa manana orinasa tserasera ny filoham-pirenena manana orinasa gazety ohatrany ny avaava lay fomba nitondrany azy moa fa de hoe zay moa fahitany azy ty moa mpanao gazety vao fantana ko ie mpanao gazety ilazana ny marina zay ny marina ny ina moa le resan'ny fanorony teo le Atsirabe sy ny sisa iny ange no nampiteny atariam-boalohany ary teny mbazana no nolazaiko azy fa zao zany tsika zao a misy le fiteny malagasy hoe tsy ho faty raha tsy enjara tanatsotro efa kôdikôdy a de ohatrany hamingana sy amono anao daholo zao rehetrarehetra zao isopatra anao daholo zao rehetrarehetra zao rehefa tsy mahafe fitondrana de mivarina am'izay lafin'izay zay mihetsika rehetra dia amsavy amingana manaraka raha mety nidaty naterahanao ny jerena de hoe mifanoto vitana amin'ny mpitondro ty mety ho zay no toyany fa ny toyany io tsika tomome fa ny zavatra azo tsinjovina momba an'io raha mitoy am'izao io de tena fitondrana mitoto vody basy sy gadra sy lacrymogène mandava-taona tsy mbo hoe rehefa misy olona anina fatsantsony fa de fitondrana amina herisetra no alehan'io zay ny alehan'io raisana de ty zana be yarabe salama tompoko tonga so kamasina tsy le kasy amo fataratsy zava-may fanasisa ny enjera enjera tanatsy tsy fataratsy anjera tanatsy malasa fanato arantena tetre hananao momban'ny anasy tonga de kokiranena ny nanindra ndraiky sovatam-bahoaka reo hoe izy zany olona nanao andraitsy azy de samy tsisy mitangana tsony ndray afaka zany le firenena mihitsy zany tsy voatanany alalana itsony e zao ny lalàna
fa rehefa aonjany le lalàna le tonga de itedavana lalàna hafa indray hoe mbola afaka apetraka ihany izy zany ny olana ka zao misy olona mifaritra indray andikan'ilay lalam-pangelona hoe hanao troisième mandat nefa n'le lalàna efa mipetraka mity doaneny lalàna de mandat ihany no azonao atao hoe tsy afaka manao mefanjaina de mbola misy mitady indray hoe aloha mpandikana lalàna atrany fa fa mandika lalàna ohatra zao raha fijerika ny rahandrisaka natao tamin'ny alina asarina prime ministre ny tokony araka am'izany fa tsy maintsy le républicain zany zany tsy maintsy teny rehefa zatra ohatrana ohatranao sy valampanovola hoe politisme le zany no atao hoe tsisy andraikany teniny zany azon'olo prime pasavako le fotsiny io de matary azolapanjakany io fotsiny io ka ny tiako tenenina hoe misy an'le mety ramanao iny maro miakatra ndreka manana otrana politika maromaro natsangan'izy ohatra mahavery fanantenana amin'ny teritany fa izy fiovana tokoa de ateraky reny tonga ty zatsika ary ny resaka momba n'le prime ministre moa de efa iny efa voaresakitsika teo ihany zava-dehibe a mihitsy a ny mijery ny anjara fahefan'ny assemblée zay zava-dehibe zay fa tsy ho assemblée itsakitsahan'ny olona tapony lohany ohatrany hoe tsy assemblée mpanao wimché la voix de son maître iny zany a mila diniana ny mpanao politika sinsisy iny le namako tetomaly hoe nilaza momba an'izay ohatra azahoana misoroka an'io tsy vita ny anatranatra tsony izy ty tsy vita ny famotsipotsirana tsony tsy vita ny fiampangana tsony zao fa raha tsikaritra reo a tsika eto fa manomboka mitodika any amin'ny hoe ahoana ny fomba ampifarana an'izany fifampitondrana tsy mahavanina firenena lalana zany de aiza ny lalana ahoana ny lalana eo tsika zao ka ny teninao teo de mipasoka nefa malama ihany re nefa malama efa masaka eo ampiray firenena mihitsy zany zao raisana ny ansa tyzatsika indray ary miaraba tomoko salama salama io salama to efa roa zay ahoana ny hevitro de mahatonga éclairance gestion constamment momba ty olona manao formation amin'ny liceo lefatrevana ty ahoana ny hevitro momban'io formation ao andrefandefanao le formation andrefandrefanao aza mpandalo matetika amin'iny moa satria any ny misy ale efa nyteny an'io teny an'io tsika fanontanina ihany napetraka aloha satria tsy feno ny zava-patatra momba an'le izy fa izao nisy mpiaino teto a nametraka an'izao fitenenan'izao hoe ka rehefa io ve mavela anao an'izany ka sanatria ho lasa resaka paramilitaire io de foano araozy ny fanofanana zandary foano ny akademie militaire foano ny fanofanana polis fa de fa eo ampelantanan'io zany hoe privatisera zany lay de mba afaka manangarana rosin'io daholo ajanikeo aloha satria tsika de anokatra ny lalana maka amin'ny fanovana ny antony aditsika hevitra eo zay zao mifipetraky ny adi hevitra momba an'le izy dia averika eto androany zany